Taoriana ny valambifapolora no men'ireo tambabem-potolona ho an'ireo solombavambahoaka eto Tsimbazaza mahakasika ilay fanenana ny teti-bola natokana ho amin'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny fambolena ary ny fiompiana dia androany indray izy ireo mangataka ny analana ny voalohany anteny miaram-pirenena sy teny Andriana Soloniaiko. Io koa ny andravana faran'izay haingana n'ity androm-panjakana mpanao lalàna eto Tsimbazaza ity. Izay nambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna intsony. Anisan'izany resaka fifidianana izay nataon'ireo solombavambahoaka omaly izay nambaran'ireto farany fa tsy manara-dalàna. Eo koa ny capture d'état ataony filohan'ny anteny miaram-pirenena. Mbola manamafy hatrany ny fandravana an'ireo institution rehetra ireo, indrindra ao anatin'izany ny assemblée nationale be dia be ny ataontsika hoe ny tsy fanarahan-dalàna. Depuis tamin'ny fijoroany io assemblée nationale io dia efa tsy nanara-dalàna izy. Hitantsika fa tsy nisy fametraha-pialany ny birao maharitra teo taloha fa naongandreo amin'izao fotsiny dia io na tafapetraka an'io président ny assemblée nationale amin'izao. Ary mitaky koa ny fialany io président national ankehitriny io. Tsy teny Andriana Soloniaiko zany. Mitaky ny fialany io izahay. Tsy mitsahatra manao amboletra ihany ary manao capture d'état ny zavatra ataony assemblée nationale amin'izao, indrindra ataony filohan'ny assemblée nationale ankehitriny. Ny antony taizanareo nahita hoe olona mametra-pialana 24 heures. Tsy tapitra akory ny 24 heures dia tonga dia efa misy olona voafidy ao, amboletra daholo zany. Tsy mendrika solotena ny vahoaka malagasy ireo solombavambahoaka ireo. Ohatra nambarany ireto solotena ny tanora tambabem-potolona ireto. Sokajino fanaovana tsinotsino ny fanabeazana sy ny tantsa malagasy ataon'izy ireo. Ohatrany ny faneho-kevitra. Raha nanapaka an'io LFR io zareo na enany teti-bola ho an'ny fambolena dia tena mahavariana zany satria miara-mahafantatra sika malagasy hoe ny 75% malagasy dia miaigna amin'izany fambolena zany. Raha tena olona na vahoaka solotena na vahoaka marina zany ireo député ireo izay ao anatiny mandrafitra an'io resaka assemblée nationale io dia tokony ny ampiakatra an'io tokony zavatra ny divan'izareo. Or nefa raha ataon'izareo faminina n'le vahoaka fanampitena tanteraka vahoaka malagasy maro anisa. Manala baraka koa eto amin'ny tany sy fanjakana satria ohatrany eto Madagasikara zany ny olona tsy nianatra indrindra ve ny député satria maninona ny anambaninao ny ministère ny fanabeazana anao olona député solotena vahoaka. Aminay zany zavatra zany dia tena mirefarefa le toe-saigna satria io ny zavatra anisany tokony hoe divana ny ampiakarana ny resaka teti-bolany fanabeazana io raha ho an'olona nianatra sa ve ny maro anisy amin'izareo re dia tena olona vendrana tsisy zavatra hay mihitsiny dia ambaninao ny sehatry ny fanabeazam-pirenena. Etsy ankilany dia tsika ireto tanora mpitolona ireto ihany koa ny ampiakarana ny teti-bola ny anteny miaram-pirenena. Eo koa ny teti-bola ampiasain'ny ministeran'ny vola sy fitantanam-bola. Toerinay amin'ny herinay manontolo ary toerinay hatramin'ny farany ny fampiakarana ny teti-bolan'ny assemblée nationale ary indrindra ihany koa ny fanamafisana ny fampidinana ny teti-bolan'ny ministry ny toe-karena sy fitantanam-bola. Io anisan'ny ministra, anisan'ny départementana ministera mandany volam-bahoaka, mandany volam-panjakana koa io. Nefa tsy hitana hoe inona akony amin'le fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Tonga tetsy amin'ny anteny miaram-pirenena moa ireto tanora mpitolona ireto. Marina fa tapitra androany ny fe-potoana nomen'izy ireo ho an'ny solombavambahoaka mahakasika ilay fanenana ny teti-bola natokana ho amin'ny fanabeazana sy ny fambolena ary ny fiompiana. Lalàna moa zany ohatran'ny nitondra zavana satria vita le fifidianana dia efa hoe reto anankiroa reto zany zay samby tsara avokoa. Ny ray solombavambahoaka perinasa, ny ray filohan'ny fitsarana ambony tao Fianaratsoa dia vita zany ny fitsarana dia nisy pahilalàna moa vita ny fifidianana dia nisy pahilalàna moa zany zay filohan'ny nisy andikana mpitsara teo aloha nanao fanamariniana ihany ny hoe mahara-dalàna sy ny tsy mahara-dalàna an'ilay fifidianana atao omaly. Amin'ny ankapobeny zany zay aloha raha ohatra ka hoe atao fintina Andriamato Constant Raverson raha ny teo amin'ny fifandraisany reto androm-panjakana anankiroa ireto dia samy manana ny ataontsika hoe mety
fanazavana sy ny hevitry moa ny olona manoloana an'ilay zavatra misy. Ny feo isan-karazany aloha nge be de be hatramin'le hoe mbola tsy nisy décret laza mazava hoe de efa banga ty toerany ty ny anankiray za zao vao imarain'io adraidraidraidray vava zany mombany hoe fafiry marina ny olona ny fidy fafiry marina ny vato azo ny rano de le tononkira mahazatra atsika ihany tononkira mahazatra atsika ihany ka ny tsika zany am'izao misy atsika zao tena tokony ezakazahana mihitsiny le toetsaina ankaray aloha le HCC nge nahoana aloha de efa mahabe resaka foana fa taona maro zao zay le hoe fitsarana momba lalam-panorenana akory atao fa tsy ampikahatra atsika kosa ngamba ny miteny hoe de vitsina ihany ny tena maneho fitokisana an'izany ny etsekilany moa ny député de efa paipaika foana tato hatramin'izay fanavoazan'izay de paipaika sy fifamelezana mandrak'izao ara mbola tsy mazava foana ny ao amin'ny député hoe ny ao aminareo ao ange ka misy ny tokony ho voahentsika takana voahentsika ny hafa ihany koa nefa ny toa ohatra ny mialokaloka soamatsara ao sy ny sisa ka tsy misy hoe mazava tena amin'ny hoentina makaiza fa ny tsy haiko ny amiko misy namany iny moa eto mpampiseho fahaizana foana ny hoe ny zao tsy mitovy ny institution tokony tazomina tokony horavana tokony tovy tatana ina moa filazany azy tsy hoe mitovy tatana tokony mitovy firehana ny hatrany ambonika hatrany ampotony fa ny atsika aloha zao ny amin'ny fahitako azy zay ampizotra n'le fanovana eto amin'ny firenena no zava-dehibe tena itoeran'ny aintsika satria raha mipolisatra am'izao tsika sanatry asa mandaray na mandaroa ndray de sakoroka ndray ato Madagasikara zay ny tsara hoity zay ka zay ny mahatonga amanao hoe tokony hojerena sy haitsika manavaka hoe reto ady paipaika kaparanjo ny tazo tseza ny azo ny tazo tseza de fa akory ataotsika fa de ny fanovana tsy ahatonga an'izany ho fiainam-pirenena hoe ho tahaka izany foana fiainam-pirenena no jerena raha noentina miteny tsotra zao de hoe ity resaka HCC ity resaka antenimera ty ny resaka CENI ny resaka HCC CENI indrindra de tena betsaka ny mampitovy ny olana mipetraka amin'ireo de ny hoe ahoana tsara aloha hoe iza tsara ny fahefana manendry manolotra de ahoana tsara ny tena miantoka tena misy antoka mazava tsara mihitsy ny hoe ny fahaleovatenany averiko ny HCC sy ny CENI tena ady hevitra lehibe tokony ho vita mazava tsara ndray mandeha io fa raha ireo no tsy ampy fitokisana an'ireo ny vahoaka de tsisy raha vanina eto tsisy fanovana vanina eto mbola mety fantarina mipetraka ihany koa ny amin'ny hoavin'ireny hoe HCDED hoe ahoany reny satria ao anatin'ireny ady hevitra amin'ny resaka demokrasia satria tena mifahanginana mahagaga mihitsy zao le fahanginany mahakasika andreo zavatra anaovan'olona fanamariny amin'ny hoe demokrasia eto Madagasikara ny fanjakana tandalana sy ny fa raha ny ohatra n'le ataontsika hoe ny tao-piasan'ny teo aloha de somary fahanginana kely zany aloha ny hita sy tsikaritra ho an'ny firafitry ny HCDED amin'izao fotoana zao de hitao moa mivoatazony reny sa manahoana ao anatin'izay lalam-panorenana vaovao reny ie aloha de efa karazany fiekena mihitsy hoe le natonga azy natao nanjavina de very anjaviny fotsiny zany karazany efa fiekena mihitsy hoe tsy nety tamin'le fitondrana teo le misy an'le HCDED za tsy milaza hoe tsy maintsy ilaina ary tsy maintsy misy ny HCDED fa efa nisy izy loha
de nefany a de satria tam'le farany teo de lasa ny afara tamin'ny romoromo mihitsy ny fitantarana teo aloha zay ia Pierre Lenoble moa mialatriny fa izy moa nofilo tao zany a de lasa hoe ny faranana alohan'ny fotoana ny toampiasanan'izy roa noho zay le ataontsika hoe fanoritana teo amin'ny goma be gomendra la fotsiny iny defa anytrano defa tsisy de manelingely reny nge fa marika nahitantsika hoe tsy repoblika tsony teto tam'izany mbola mety hiverenantsika zay rehefa aveo fa ny fotoana moa mandeha fa zaraina ihany koa amin'ny lafan'ny faharony amin'ny hoe mandeha ny fotoana rehefa mandeha ny fotoana de samy ampianasana moa zany no afaka ty fetim-pirenena fanontaniana mipetraka zany de ny hoe ny am'izay hoe fikaonam-do-pirenena sy ny 4 jona io mihitsy zany tsika io zany zao ny vaovao farany aloha zany raha manodidina n'le fikaonam-do-pirenena de le ny lany zany zao ny rijateny amin'ny andrafetana sy amaritana ny hiraka zay ho ataon'le copil ny CNR na ny hoe comité de pilotage ny conférence nationale pour la refondation raha ohatra ka alafaina zany somary teny vazaha moa zany nanoratana an'izy nasiny teny gasy any teo am'le nasiny teny gasy any teo am'le hoe fanoloran'ny prime ministre teo anatrehan'ny filakevitra ministre de fomba lazany azy tamin'ny teny gasy de komity mitarika iny zany de miandro fanazavana bebe koa tsika fa mpitarika andray io zany zao aloha tsy teny betsaka momba an'iny fa ny zava-dehibe tena zava-dehibe inge de ny eo le hoe fitariana fa eo indrindrindrindra mihitsy ile votoatan-javatra tsika manko efa ndresaka ihany mombany hoe ny fandaminana azy ny mety ho fizotran'ny ohatra hoe ny chronogramme asa raha mbola voatazona na isy fioany somary misy fahendrena ihany satria fotoana manahirana ny vahoaka eraky ny nosy amin'ny lafin-javatra maro isan-karazany zao volana juin sy juillet zao de tereny tsy maintsy tereny zava-misy eo ihany fa eo ampiandrasana an'izay so de fa tokony fantoka amin'izay amin'le tena zavatra ikonan-doha tokony misy mampifantoka atsika amin'izay ny avy any amin'ny fitondrana na avy any amin'ny komity mpitarika iny moa tena mbola ilaina mazava tsara hoe ahoana tsara inona tsara ny asa sy ndraiky le hoe komity mpitarika fa ny verimberenako eto de ny hoe tena samy mitodika sy nanomatsaina ho any amin'le hoe fanavozana ny repoblika amin'izay ve tsika rehetra zay manakolazaina amin'ity fikaonam-do-pireneny ity efa tena mitodika an'le repoblika ve za somary lavalava kely fa ny tanora zao no mihetsiketsika ary nasandratsandratra mihitsy hoe ny tanora ary samy jeune je t'aime daholo manao jeunisme daholo zao zay miseho miteny rehetra sy ny any amin'ny fitondrana sy ny any am-panao politika isan-karazany de ny tanora zao ny zavatra niseho ity zany misy elanelana tena tsy maintsy ataotsika zay ampiady tsara ny tadin-dokanka ny tanora tokoa efa antaonany maro no nietsiketsika sy nandoro-pone na momba ny mahazo azy eny amin'ny université zany ny bourse ny trano fonena na ny rano ny jiro sy ny sisa na miaraka amin'ny vahoaka amin'ny jiro sy rano teny amin'ny arabe isaky ny ariva tsy maintsy heninao ny atsy ny aroa ny ary eraky ny Madagasikara nietsika tokoa le tanora ary de ohatra niakatra ny maripana tamin'iny tamin'ny volana septambra fa eo indrindra no niditra le kolonely zay lasa pererem makehitriny raha lainarina Mikael de nisy hevitra navoakany hoe refondation ny resaka fanavozana ny repoblika nisy akehitriny manao hoe tsy nisy nitaky anjany ange tany amin'ny arabe de ny tompoko fa ny mpitarika de mametraka eo amin'ny aloha foana zay tokony ho takarina ambonimboniko hatrany hamahana n'le fanarenana ny firenena
efa hita fa tsy nao 10 taona eny amin'ny arabe ary tsika dia firenena potika no vokatra zay fa tsy maintsy misy ny lalana everina hitondrana an'izy lavalava ity kanefa ny any tiako apetraka eto de zao ny lalana naroso sy natolotry ny PRRM zany a de hoe fanavoazana ny repoblika mandalo amina fikeonan-doha pirenena eo amanko ka itsika rehetra ve zany a efa nanomatsaina hoe anao fikeonan-doha pirenena mitodika am'izany hoe fanavoazana ny repoblika zany hitodika mandeha maka am'izany hoe fanavoazana ny repoblika zany farafaratsyntsika menakavy de mahita hoe inona ny zavatra namotika ny repoblika zany hoe inona aby ny namotika an'izany hoe teneranam-bahoaka sy safidim-bahoaka sy fanajana lalàna teto Madagasikara inona ny tena namotika an'izany teto inona ny natonga antsika vahoaka lasa rehefa tsy repoblika manko a de fanompona razan'olona ka inona ny natonga antsika lasa nanompo olona nanompo mpanjaka kely hatrany amin'ny taponika hatrany amin'ny fokotany